Salama tonga sondray eto amin'ny page Quick Trading Mada. Androany tsika dia jery tutoriel complet momba ny fanaovana trading aty amin'ny crypto-monnaie zany. Misy étape maromaro izy io anakefatra izy ato donc manasa anao anaraka hatramin'ny farany. Raha vao manao trading dia mila mampiasa ny antsoina hoe plateforme d'exchange na broker hozintsika zany. Ny plateforme ampiasaintsika zany dia ny get.io. Anisany leader amin'ny resaka trading crypto en terme de vérification izy dia afaka vérifier à partir ny CN gas zany le izy. De par rapport à Binance izy Binance eo amin'ny 400 crypto-monnaie eo disponible ao fa izy manana aty amin'ny 1700 crypto-monnaie. Anisany anatin'ny top 10 ny exchange izy maneran-tany en termes de volume de transaction, 5 milliards de dollars en volume de transaction en dernière 24 heures, plus de 14 millions d'utilisateurs. Cliquez sur le lien en description ahafahanareo mankany amin'ny lien ny get.io. De raha vao tonga ao dia fenona ny adresse mail sy ny mot de passe mascode alefa ny get.io amin'ny anaty mail. Jerena le mail dia ampidirina le code zany. Raha vita l'inscription dia send zareo no manao antsoina hoe vérification d'identité. Et atao le vérification d'identité alaina sary ny CN alefa any amin'zareo mety possible manao selfie koa. Miandry fotoana kely mba validena lay identité zany. Raha vao une fois validé ny identité afaka ampiasaina zany le plateforme d'exchange. Hiditra anaty le plateforme mandeha aty amin'ny ambony portefeuille de compte spot. Raha vao tafiditra ao zany dia fena tsara aty amin'ny compte spot zany no misy atsika. Ohatra hoe compte vaovao le izy dia zéro ny montant anareo zany. Ny anahy moa zany masikeko ny anahy satria ty ampiasaiko foana. Rehefa anao dépôt indray dia cliquena ny ty soratra hoe dépôt ty zany. Dépôt on chain cliquena le dépôt. Aty amin'ny blockchain zany tsika nanao dépôt. Mila fidina inona le crypto atao dépôt par défaut izy atao USDT zany. De raha ohatra hoe anao dépôt ankoatran'ny USDT nareo dia afaka ovaina le USDT. De ny réseau mila fidina tsara inona le réseau ampiasaina. Possible nareo ampiasa BP20 na ny TRC20 arakaraka an'izay plateforme anaovanareo dépôt zany. Raha vao vita le réseau zany dia mahaza le adresse anaovana dépôt. Minimum zany 0,01 USDT. Dia alefa amin'ity adresse ty zany lay USDT à partir le réseau BP20. Une fois vita le dépôt zany dia afaka manao trading amin'izay zany tsika zany. De nefa raha vao manao trading tsy maintsy ianao manana antsoina hoe stratégie sy ny monnaie management. Normalement ny olona tokony efa manana stratégie zany vao tokony lancer trade satria ny trading dia très risqué zany. Donc raha tsy manana an'izay compétence ianao manasa anao hianatra stratégie aloha zany vao lancer trade zany aty amin'ny crypto. Mandeha amin'ny site trading view cliquena le crypto ohatra bitcoin zany nanaovantsika test le stratégie de cliquer sur bitcoin. Afaka atao koa trade crypto hafa koran'ny bitcoin ohatra hoe ethereum na ny BNB. De ny antsika moa zany bitcoin de cliquer le bitcoin de cliquena ty voir sur le super graphique. Raha vao tonga ato masika ny cours ny bitcoin contre dollar zany. Afaka mifidy unité de temps ato ambony ato akaikin'ny ty bitcoin contre USD. Fidina le unité de temps ampiasaina le namo zany de 1 heure no viditsika zany. De aveo mila manana stratégie zany. De stratégie ampiasaintsika dia stratégie farak'izay tsotra dia ny moyenne mobile. Raha vao jery moyenne mobile dia cliquena ty ambony ato hoe indicateur atao recherche ny hoe EMA na ny moyenne mobile exponentielle. Tsika piasa moyenne mobile anankiroa donc sokafintsika 2 fois zany le moyenne mobile indray iny de indroa zao de fermeko zany. De au final tsika ty ambany le cours bitcoin contre dollar de mahita an'ity EMA ty zany miditra anatin'ny configuration de ovaina le paramètres. Atsika zany ampiasa moyenne mobile anankiroa de ny ray à court terme zany hoe ataontsika hoe 50 période de ty longueur ty zany voantsika 50. D'accord. De ny ray ataontsika 200 période zany le ray. De misy an'ity hoe style ty ovaintsika le couleur an'le ray ataontsika violet ohatrany. Ampiakarintsika le taille an'ilay courbe zany amin'izay izy miavaka be amin'le 50 période sy 200 période. De raha vita zay de atao d'accord. Mba ahafahantsika zany mahazo visibilité tsaratsara kokoa satria tsika tena manao tena hoe très court terme. Ovaintsika zany le type le bougie ataontsika Heikenasy. Cliquena ty Heikenasy ty zany.
donc mahazo an'le indicateur tsika zany tsotra kely zany indicateur ampiasaintsika fa raha ohatra ny hoe manana stratégie efa malaza anareo afaka ampiasaina tsara zany. Ny ampiasaintsika zany de azavaiko ny ekena shit ity zany ahafahantsika mahazo visibilité tsotsotra kokoa zany am'le bougie zany hoe raha maitsomaitso za de miakatra le marché de raha menamena de midina le marché, tendance haussière de tendance baissière. Ny stratégie ampiasaintsika zany dia ny moyenne mobile 50 période sy de 100 période zany hoe court terme sy à long terme. Ahafahantsika maka position de jerentsika aloha ny tendance zany. Ny alalantsika amin'ny tendance zany de raha ohatra ka microiser le moyenne mobile 50 sy de 100 raha ohatra hoe ambony noho ny de moyenne mobile de 100 lay izy donc manao tendance haussière le marché. Fa par contre raha ohatra hoe ambany izy taty amin'ny 13 janvier 2024 raha ohatra ny candidat zao nisy croisement de manao tendance baissière zany le marché. Tato izy nisy croisement donc tendance haussière le marché. Zay fotsiny zany ny itondrantsika azy zany am'izay moramora. Ahoana am'izay zany akana position de ny akatsika position zany raha ohatra ka manao tendance miakatra le marché de nefany mikasy an'lay moyenne mobile de 100 ny couron'le bitcoin de tsika zany maka position longue. Ohatra zao ato zao ny bitcoin no kasehany moyenne mobile de 100 tsy afaka manao créer position tsika satria mbola ambany noho ny 200 ny moyenne mobile 50. Par contre ato tsika afaka maka position. Zay zany ny point d'entrée tsika zany. Mila fantatra koa ny point de sortie. Ny point de sortie zao be dia be afaka atao kasehany moyenne mobile courte période tsika no manapaka an'le trade afaka atao koa raha ohatra ka manapaka an'lay moyenne mobile de 100 no manapaka ny trade afaka atao koa raha ohatra ka microise tapitra mihitsy le tendance. Ohatra hoe ka an'le ato zao tsika hanokatra position longue de eo zany manao an'le calcul an'le monnaie management. Ina moa natao hoe monnaie management? Natao monnaie management dia ny ratio entre ny profit zany hoe ianao manao pari hiakatra le cours hiakatra le cours le bitcoin donc aty zany ianao no mahazo profit. Fa par contre raha voadiso zany le provision le nataonao zany le analyse natao zany manao perte ianao zany mba tsy hanao perte be ianao de misy antsoina hoe stop loss izy zany take profit. De ny stop loss anao zany de mila équilibrena zany par rapport amin'ny take profit anao zany. Ny minimum zany ny tokony 2/1 zany ny ratio entre ny take profit sy stop loss. Ohatra tsika zao metaka stop loss ato de tsara ny stop loss de ny dernier koa zany ataontsika stop zany ady zany ataontsika stop loss. Donc ny stop loss tsika zany de juste 1,17% zany ny zany raha midina 1,17% ny cours ny bitcoin de manao perte atsika zany. Fa par contre raha vao miakatra izy de minimum atao x2 ty stop loss ty zany 1,17 x2 de 2,34 donc minimum take profit tsika zany de aty amin'ny 2,34 35% aty zany. De ty zao de trade gagnant. Tady signal koa tsika ato le ato tika zao nisy ray ny trade afaka atao cassure an'lay moyenne mobile de 100 de ny stop loss 1,1% de ny take profit zany ty amin'ny 2 ty zany ty zao de trade perdant zao ty de ato koa misy ray vao cassure vao aingana kely tato autre chose zany afaka mijery koa tsika ataloha ato ohatra zao ty zao misy ray tsika manokatra trade ny stop loss aty amin'ny tourne creux 1,13% de ny take profit minimum 2,26 zany 2,26 ty zao trade gagnant. Fa afaka atao koa zany manao stratégie ohatran'izay zany hoe afaka manao mihitsy hoe break even zany hoe ampiakarina le stop loss au fur et à mesure mi-avancer anatin'le le trade satria ato koa moa zany misy trade position ray afaka sokafana. De ny stop loss dernier plus bas zany koa zany hoe aty amin'ny 0,96 de ny take profit an'ty ataontsika hoe 2%.
zao take profit minimum zany iny fa afaka ataonao ty zany trade gagnant ty koa trade gagnant de aiza koa ny misy teto de tsisy opportunité mihitsy zany ty nanaovana sell zany satria teto nanomboka le tendance de tsy nicroiser an'le moyenne mobile de son mihitsy zany le cours le bitcoin fa par contre raha taloha ato misy BTB ato de ohatra tato ny 50 supérieur amin'ny moyenne mobile de son donc ato zany tsika afaka manokatra trade am'ty kassurany moyenne mobile de son zany afaka manokatra trade de stop loss tsika ty amin'ny 1,5%, 54%, donc ny take profit tsika zany aty amin'ny 2,3 zany aty amin'ny 3% zany ny take profit eto. Zay ohatra ty zao de trade gagnant BTB taloha ato koa misy ato koa zao misy cassure de ny ty tsy ataontsika le mèche ataontsika eto izy ohatra hoe 3% ny stop loss de ny take profit zany aty amin'ny 7% zany ny take profit de ty koa zao trade gagnant ato izy ny gagnant zany trade gagnant ato ty koa trade gagnant donc zany ny stratégie tsika zany dia simple kely zany hoe ny moyenne mobile EMA exponentielle 250 et ny monnaie management stick 1/2 zany ratio perte sur zany hoe 1 ny perte de 2 ny profit ty zany minimum ampiasaina 1/2 fa afaka ataona apina le profit zany afaka apina zany afaka ampiakarina le profit fa raha ohatra hoe anao exemple atsika zany am'ty trade faran'ty zany anaovantsika pratika any amin'ny get.io de afaka atao ohatra hoe ataontsika eto ny stop loss 1,8%, 7% de ny take profit 1,2,3 zany 3,7 14 3,4 zany 3,4%. Zao donc zany hoe raha ohatra tsika metaka stop loss de aty amin'ny 50 400 $ aty zany ty atako menamena ny stop loss zao de ny take profit tsika zany de aty amin'ny atako maintsomaintso aty amin'ny 53 000 $, 53 122 000 $. De raha vao manao trading futurs moa zany ataontsika zany hoe tsika piasa effet de levier satria court terme le izy de afaka atao tsara koa zany anatin'ny monnaie management hoe firy ny effet de levier ampiasaina zany any amin'ilay plateforme any amin'ilay plateforme d'échange na zany recommandeko raha ohatra ka mbola débutant x1 mihitsy le effet de levier zany na x2 ny maximum raha ohatra hoe mbola débutant fa raha ohatra nefa manana expérience mampiasa le izy de afaka ataony manao x5 na x10 zany hoe aty amin'ny crypto ny effet de levier tsara mampiasa donc hoany kanetsika zany de ataontsika pratika zany effet de levier ataontsika hoe x5 averina aty amin'ny compte get.io aty ambony misy menu hoe produit dérivé futurs perpétuel ty zany le contrat ampiasaitsika anaovana le trading de cliquena aty futurs perpétuel ty zany cliquena le hoe commencer le trading averina am'le stratégie tsika tato zany et stratégie tsika dia anao lancer trade longue zany hoe pari à la hausse zany paire-tsika de ny bitcoin contre USD de tsika le contrat de BTC contre USD zany USDT zany no ampiasaitsika de raha voahita zay de voalohany aloha mila manao transfert na fond avy amin'ny compte spot mankaty amin'ny compte futurs zany midina aty ambany aty misy an'ity hoe transfert aty zany de ataontsika hoe transfert cliquena le transfert de avoakany eto firy le montant tiantsika anaovana hoe transférena amin'ny compte de trading futur zany de ny antsika 5 $ no anaovantsika test zany zany hoe 5 USDT confirmé anokatra position amizay tsika misy ny position long acheté longue aty ny position
short zany vendre. Antsika araka le analyse tato position longue zany no eritreretintsika atao zany. Ato misy hoe ordre limite de ataontsika hoe ordre de marché le zany am'zay tonga de exécuter zany le ordre de averina ampidirana ndray le stop loss sy le take profit. Ny stop loss 50 457 50 467 de ny 457 ny take profit 53 120 53 120 120 zao zany. Donc au final zany ny fait de levier x5 de ny ordre type d'ordre atao hoe market de ny take profit 53 122 dollars de stop loss à 50 000 dollars de ny montant anaovana trading 5,2 zao. De raha ohatra hoe atsika nao pari à la hausse donc acheter de zany no cliquer atsika zany zao. De raha vao vita zay de récapituler le ordre marché de contrat longue de ty ny prix anaovana le idirana ata de ty le montant anaovana trade de ty ny effet de levier zany hoe manao x5 zany ny ampiasaitsany hoe au lieu de mampiasa 5,2 dollars tsika de lasa mampiasa 25 zany 26 zany 25 dollars zany mampiasaitsika am'zay fotoana zay. De ty ny take profit de ty ny stop loss confirmer na iny zany. De raha ohatra confirmer iny de misy ordre zany ato lancé ato amin'ny ty quantité ty zany miandry sisa zany raha ohatra ka miakatra le cours de gagner tsika zany mahazo 3,4% 3,4% zany hoe 5,2 fois 3,4% divisé par 100 zany hoe miakatra 3,4% le bitcoin zany de nahazotsika zany de mahazo an'ity zany tsika nampiasa effet de levier x5 de lasa x5 zany hoe eo amin'ny 0,8 dollars zany no azotsika raha ohatra ka gagnant le trade. Fa par contre raha ohatra manao perte le trade donc de lasa divisé par 2 ndray ty zany divisé par 2 zany hoe tsika zany manao perte 0,4 dollars ohatray de plus ampiakarinao le niveau an'le take profit anao ampiakarinao le niveau an'le take profit plus ianao mahazo gain ambonimbony. Fa par contre mila tongany ndray zany mila miakatra tongany ndray zany le marché. Zay le izy zany momba ny tutoriel tsotra kely fanaovana trading crypto-monnaie donc de asadiny no mampiasa le lien de amin'ny description raha ohatra mampiasa get.io anao de misy lien koa ao raha ohatra mampiasa Binance ianao de tadidy fa ny marché ny trading dia très risqué donc mila manana compétence ianao vao tokony lancer an'ireny trade reny zany raha ohatra ka ty amin'ny compte réel zany. De ndray zany vidéo tsika drana misaotra anareo rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Narelanao ty vidéo ty de manasa anao anao j'aime ny publication sy anao partage s'abonner koa amin'ny page crypto trading mataza. Mandrapagnavako montage moa zany dia niakatra ny cours-ny bitcoin zany naveriko nijerena lay trade tsika normal zany de azo lazaina hoe gagnant zany le trade lancetsika nanaovana test tao omaly zany. Zay fotsiny zany ny remarque kely aty amin'ny farany zany.